Notanterahina ny alakamisy 2022 ny Atrikasa Fakan-Kevitra hitondrana Fanitsiana sy fanatsarana ny Paikady Nasionaly ho Fampiroboroboana ara-bary na SNDR izay nokarakarain'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-bola sy ara-teknika dia ny banky iraisam-pirenena ny karta ary ny jika. Sehatra mila fanarenana maika sady laharam-pahamehana ny famokarana sakafo, indrindra ny vary, manoloana ireo olana sy ambana maro samihafa miteraka tsy fanjarian-tsakafo hoan'ny malagasy. Tena foto-tsakafon'ny malagasy ny vary ary mandrafitra ny 400 ny ara-karena fahoben'ny iraisam-pamokarana eto Madagasikara. Vokatra stratégique ho fampandrosoana ny ara-toetr'andro sy sosialy. Ny zava-misy maneran-tany dia maneho fa tena ilaina ny fahaleovantenan'ny firenena tsirairay eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Vina efa napetraky ny filohan'ny Repoblika hoan'ny Madagasikara ny fiantohana ny fahanteran'ireo sy ny fanatsarana ny famokarana ara-fambolena ary ilana vokatra aingana ankehitriny. Arak'izay voarakitra anatin'ny taratasin'ny filoham-pirenena manentana ny fandraisana andraikitra ireo ministera rehetra voakasika. Antony nanatotosana izao Atrikasa Fanitsiana ny SNDR faharoa izay nampiarana ny taona 2022 ka hatramin'ny 2022 ho SNDR fahatelo. Nambara teo moa hoe ilay drafitra na Paikady Nasionaly eo amin'ny Fampiroboroboana ny Fambolem-Bary eto amintsika na le SNDR faharoa ny SNDR 2 zany dia 2016 à 2020 ny nandrafetana azy. Raha ny marina zany tamin'ny voalohandohan'ny 2021 fa nisy Atrikasa ihany natao tato tamin'ny nanomboana n'izany révision ny Paikady zany fa tombana efa natomboka tamin'izay dia efa nahitana misy ampahany tokoa tamin'ireo atao hoe axe stratégique an'ireo Paikady izay efa natomboka fa misy koa ny tena mbola tsy Notanterahina ka manohy an'izany fanaovana tombana zany tsika ary fanatsarana an'ilay Paikady indrindra moa entsika nambaran'ny tariny général teo fa maro ny zavatra nitranga sy fiovana nisy nelanelany izay fotoana izay ny anisan'ny hitantsika tamin'izany ny ainana ny Covid-19 reny izay nahatonga azo atao hoe sakana ihany amin'ny fivezivezen'ny tantsaha ny fiakaran'ny vidin'ny zezika sy ny sisa ary akoatran'ny Covid dia hitantsika fa teto amin'ny firenena dia nisy ireny rivo-doza mifanesisesy ireny dia ireo abetrahan'ny orana tany amin'ny faritra izay tsy dia nahazo rano dia tamin'ny fitomboan'ny raiky ⴅôroapolo ty dia betsaka tamin'izy ireny lasa nahazo rano ka nitondra fiakaran'ny vokatra ary tsy izay ihany fa hitantsika teo zao fa raha ny fanapariahana ny teknika mpambolena ohatra ny teknika papry dia efa mba nahatratra mitombo maro dia maro satria amanitsiny no tany fambolem-bary izay voakasika zany nampiatra an'izany dia nisy efa ezaka nataon'ny fitondram-pandrakana nahatonga an'izany nefa fantatra koa fa mbola tsy ampy satria niakatra ny voka-ba eo amin'ny 400 500 eo ny fiakaram-ponina any amin'ny 300 isan-taona dia ohatrany hoe niakatra zany dia tokony hifandanja saingy ilay fiakaram-ponina efa ela no nisy an'ilay fiakarana isam-ponina tsika nefa ny voka-baritsika tsy nanaraka an'ilay fiakarana isam-ponina ny tena marina dia mbola tsy ampy ka tsy maintsy ezahana ny ampitombo amin'izay fa hitantsika taratra hoe efa mba hita ihany kosa lalana izay ivoahana amin'izany
tsy fahampiana zany raha oharina amin'isan'ny vahoaka malagasy ka efa fantatra aiza daholo reo toerana izay ahafahana manampy volovary zany hoe reo lemaka vaovao efa hita izy ireo dia trandrahantsika atao izay ambolena ampiakarana vokatra amin'ny alalana ireny ireo toerana fambolem-bary lemaka izay hita hoe noho ny fahantera dia mamerina an'ireny tsika raha jerena zao ny drafitr'asan'ny Ministeran'ny Fambolena ny plan de travail anay zany amin'ity taona ity dia any amin'ny 7,20 lemaka no hoareny 189 io zany totaly be io sady misy ny mbola vao atao fanadiadiana efa nahitana famatsim-bola zany misy ny vao efa vita fanadiadiana fa atao anaovana tolobidy ho an'ny asa fanamboarana fanarenana misy ny efa eo andala mpanarenana fanampanatosana zany asa zany fa totaly nisy an'ireo izay anaovana an'izany fanadiadiana anaovana tolobidy ary asa fanarenana zany misy hatrany amin'ny 189 périmètre tena betsaka zany ary miezaka izay eto ministera mba anatratra an'izany anatin'ity taon'ity amita an'ireo fanadiadiana dia hitantsika fa izay vita fanadiadiana dia ampidirina indray ho amboarina izay efa vita fanamboarana dia miditra indray tsika amin'ny fikojakojana azy satria eo koa dia zava-dehibe anankiray tena mila manomboka izao isika malagasy rehetra tsy nitantsapa mboly ihany satria izy ireny no manampy antsika mba azotsika ny vary ho an'ny izay tonga miombony latabatsy ny malagasy tsirairay fa ilay fikojakojana dia mila etsika ny iraisam-pirenena mihitsy miaraka daholo tsika ary ametraka an'ilay hoe fonds de réhabilitation et d'entretien des réseaux hydro-agricoles io kitapom-bola io mba ahafahantsika mikodrakodra sy manamboatra izay simba fa tsy andro tsony hoe afaka 3 taona indray vao manamboatra fa rehefa misy io dia ezana no mametraka laharam-pahamehana mba tsy hotratra an'izao tsika hoe afaka 20 taona indray dia ahoana indray fa mila manamboatra indray dia tsy tena hitombo foana ny vokabaritsika fa dia eny eo foana miakatra miaina miakatra dia midina miakatra midina efa hita hoe anisan'ny fahalemeny ny système rizicole tsika zany dia anisan'ny hoareny fa araka nambarako teo efa mijery koa tsika an'ireo atao hoe sompotra lehibe vaovao apetraka dia reny anaovantsika n'ilay hoe agriculture industrielle teboka enina lehibe no nodinihana nandritra ny asam-boamera tanatin'ny Atrikasa dia ny masom-boly ny fanapariahana ny fampiasana fitaovana mekanika eo amin'ny famokarana sy ny fikarakarana ny vokatra manomboka eo amin'ny fijinjana ka hatrany amin'ny ny fanajariana sy fanarenana ary ny fananantana ny famarotana ary ny fitantanana sy ny famatsim-bola ny laharam-piariana vary aorian'izao fakan-kevitra nasionaly izao dia isy fakan-kevitra isam-paritra amoahana ireo drafi-pampandrosoana iraisam-paritra ny fandaniana ireo hevitra tapaka dia ho atao mandritra ny fiaonam-be-pirenena ho fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo